mandeha mivezivezy any Madagasikara dia andrenisako ny tanora sasany miteny hoe pasteur fa nga moa tsy avy amina fipoahan'ny zavatra anankiray no misin'ny olombelona sy izao rehetra zao. Misy indray no miteny hoe pasteur fa nga moa tsy avy amin'ilay hoe ningaviany anaty rano a trondro dia aveo mba niakatra ety tanety izy dia mba lasa rajako dia rehefa nia tsara tany anaty ala dia lasa olombelona. Dia zao ny teniko, tsy fantatro any ianareo fa ny nahary ady Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Raha manontany ianareo avy aiza anao pasteur Fabrice avy amin'Andriamanitra zay nahary zanak'Andriamanitra zany, satria misy zanak'Andriamanitra tazako eto dia manonona ny fiadanany tompo ihany koa satria zany fiadanany zany dia mitoetra amin'ny zanak'Andriamanitra. Tsy toroteny lavabe anao ataoko eto fa fizarana ho anao. Ny soratra masina zay tiako zaraina aminao dia zay voalaza ao amin'ny Timothée voalohany toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny andiny fahaenina vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Koa mananatra voalohany indrindra mba atao zay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika ampiadanana sy mandry izay amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny famahotinana rehetra. Izany ny tsara ka ankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy atsika izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray Andriamanitra ary iray ny mpanalanana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesoa izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra. Izany ny zavatra ho fitory amin'ny fotoana voatety. Zavatra fitory amin'ny zay nahary atsika Jesosy Kristy zanany zay nanolotra ny tenany hamonjy atsika noho ny fahotana fa tsara Andriamanitra. Ary rehefa nahary atsika Andriamanitra dia zao nitako ao amin'ny soratra masina, andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika dia lahy sy vavy no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona. Zasy ianao zao zany tsy avy amina fipoahana, tsy avy amina fivoarana avy any amin'ny trondro ka lasa olombelona, fa Andriamanitra nahary atsika tahaka ny endriny araka ny tarehiny. Zany mila isaorantsika n'Andriamanitra zay manana tanana vanana hoe azafady mba hatsangano ny tanany, rehefa tsy manana moa akory atao dia mba apetrao amin'ity ilany avy eto ty azafady indrindra. Inona no heninao? Inona ny tsapanao? Misy mitobotoboka ao. Inona ny dikany hoe mitobotoboka? Raha mbola mitobotoboka ny foko sy ny fonao zay mandreza ho afatra zao, tsy avy amin'ny famendrehako na famendrehanao zany, avy amin'Andriamanitra. Ny dikan'izay velona isika satria noharian'ilay Andriamanitra velona. Andriamanitra mila isaorana, Andriamanitra mila deraina. Indrisy anefa, indrisy anefa. Rehefa mifovo maraintsika dia mifampiarahaba, inona andro vaovao sy maresaka dia tsy vitsy ny miteny hoe dia zao hoe zao badibady lahy badibady vavy zao ihany tongava aminao araka zay riny fonao. Satria Andriamanitra tsy nahary badibady lahy sy badibady vavy. Andriamanitra nahary olona tahaka ny endriny araka ny tarehiny. Mila misaotra n'Andriamanitra raha mbola velonaina na mitsipozipozy na mety mahita fahombiazana. Misaora n'Andriamanitra, fanomezana mamempoana ho atsika rehetra zay mandreza ho afatra zao ny fahavelomana. Io tsika afaka mandeha mihetsika io avy amin'Andriamanitra io. Misy fotoana sasany za tsy te halala n'Andriamanitra, misaora n'Andriamanitra raha mbola tsy te halala n'Andriamanitra, fa mbola Andriamanitra manome tombonandro. Fa amin'izao tsika miresaka zao misy aman'olona matapitrisany maneran-tany maty amin'izao segondy efa ampiresantsika zao, fa zasy ianao mbola omeny tombonandro. Dia hoy ny mpanao salamo, ity no andro nataon'i Jehovah hifaly sy ravoravo amin'izao aho. Tsy hoe hifaly sy ravoravo amin'izay tiako atao na tianao atao, fa hifaly sy ravoravo amin'Andriamanitra zay nanome tombonandro. Fa izany fahasoavana lehibe men'Andriamanitra zany. Ilay lazay ny soratra masina hoe Andriamanitra dia mamposaka ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina, mandrotsaka ny ranon'orana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Mbola fitiavan'Andriamanitra atsika koa zany, na dia io sika mandeha manatanteraka ny ataontsika rehetra io, na dia mpanota aza
na dia nanota tamin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'Andriamanitra. Nitako amin'ny soratra masina ao dia zao tsy misy an'izany péché mignon zany. Ny zanaka malagasy koa moa zany rehefa havanana amin'ny teny frantsay dia nandraiky tsy tonga saina hoe ny atao hoe péché mignon dia fahotana mahafatifaty. Ao amin'ny soratra masina tsisy fahotana mahafatifaty, fahafatesana ny tambiny io ta. Zay ny ao amin'ny soratra masina maty. Fa ny mahavariana dia zao isika rehetra zao efa nanota fa maninona tsy mbola maty ihany. Tsotra ihany ny voalazan'ny soratra masina. Tsy maintsy nisy anankiray tsy maintsy nandoa nitrosa ny otatsika, zay isika vao tafavoaka tahaka izao, Jesosy Kristy zany. Nafoin'Andriamanitra ny zanany handoa nitrosa ny otako sy ny otanao. Dia mba hahafahantsika mbola misitraka tombonandro. Ny hanomezan'Andriamanitra tombonandro antsika io dia mba hahafahantsika miverina aminy, mba hahafahantsika mitodika ny aminy, mba hahafahantsika mankatoa ny teniny. Rehefa nandinika aho firy isan'andro moa zany ny ota vitan'ny olona anankiray. Efa nieritreretinao ve zany? Raha farany tsy manota ny olona anankiray indimy isan'andro, raha farany tsy manota. Ny atao hoe ota dia tsotra ihany. Andriamanitra mampanao, isika tsy manao. Andriamanitra tsy mampanao, isika manao. Zay ihany. Manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ota zany. Fa raha